tafa miaraka. Bravo indray zay mirahalahy tonga miaraka aminareo am'izao mpandarana voalohany zao eto amin'ny studio tafa miaraky. Makasitraka sady amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandarana zay hitantsika eny amin'ny serasera Facebook zany sy eny amin'ny chaîne YouTube ny tafa miaraky. Eto moa za dia miaraka amin'ny namana vahiny zany manana vahintsika fa izy ndray tsy ataotsika hoe vahiny satria tompo tanàna izy de tsisy moa zany fa namana nary zay sady rédacteur en chef ny tafa miaraky no ihany koa famakafaka sy fandalina politika atao am-bovonana miaraky. Manao ianao namana nary tonga soa eto amin'ny studio miaraky. Miarabanao namana Hilarion nanolotra mo izy de mba atolotsy koa izy zany. Namana Hilarion moa zany no mpandrindra voalohany ato amin'ny vovonana miarady ary anisan'ny mikirakira zao fandarana tafa miarady zao metimbetiky izy mpanolotra, metimbetiky izy mitondra lohevitra arakaraka an'izany ny zavatra hovoezinay eto amin'ny tafa miarady. Manaraka izany moa zany de tsy adinontsika rehetra zay manaraka zao fandarana zao de miarahaba anareo rehetra ireny amiraha soa anareo lavitra zao Covid zao. Zay moa zao efa fitenenina Madagasikara de ho lavitry ny Covid na itsika tia Andilam-bato na ny fianakaviantsika rehetra mpiray tanindrazana any Madagasikara ka dia amiraha soa antsika hita ny soa sy ny tsara amin'ny fanarahana zao fandarana zao indrindra ho an'ny firenena iombonana. Misotranao namana nary ny lohahevitsika moa zany amty fandarana voalohany ty dia fantatritsika ihany ngamba nandritra ny tetezamita tamin'ny Sindrano Flioraduel zany hatramin'izao zany tamin'izy nitondra am'izao efa ho telo taona zay de misy le fiteny zay hoe manara-penitra. Fiteny izy io zay isan'ny atao hoe filamatra eo anivon'ny gouvernement fitondram-panjakana zao zay mareo kitona fa ny vokorana miaraky moa dia manohana ny fitondrana zay misy. Io koa io fiteny hoe manara-penitra io dia ataony mpanohitra hoe fanadroadrona fanabarabarana ny fitondram-panjakana. Ka eto dia mitodika aminao namana nary hoe mba azonao fariparitana avy eo hoe tsotsotra hoe inona le hoe manara-penitra. Ho resahantsika tokoa zay satria lafiny anankiroa zany no fomba arak'izay nazavainao azy teo de ho an'ny mpitondra fanjakana manaraka ny rafitra misy manaraka norma ozy tsika malagasy koa indraindray zay le manara-penitra manaraka ny norma araky ny filana iraisam-pirenena. Tsika miteny hoe Madagasikara gisitra faharoa amin'ny farany gisitra sy ny rehetrarehetra de ozy ako hoe raha mbola tsy eritreritra koa tsika ho an'izay famiatrahana an'ireo foto-drafitra sy hifanaraka amin'ny fianatra iraisam-pirenena na amin'ny filana am'izao fotoana zao de vao mainka tsika gisitra. Everiko fa raha ohatra anao zavatra ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de mila mijery an'izay zavatra izay satria fifaninanana mipetraka io tsy azo divirina intsony io zavatra io. Andao ary ho azavaintsika tsotsotra mba ho azon'ny mipeno antsika ny antsoina hoe manara-penitra ary tena izay mihitsy zany koa zany ny fomba eto am'ty tafa miarady ity de fanazavanao tsotra ny antefy avy hatrany anatin'ny saitsika any. Hitantsika raha iso karazany zavatra tsotsotra tsika miresaka amin'ny fiainantsika andavanandro ohatra hoe miresaka ledsi zao tsika miresaka vany hitantsika am'ireny zavatra ireny de misy fepetra apetraky mpividy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary hitantsika fa rehefa ratsy ny kalitao dia midina vidin-javatra ary mety tsisy maka koa ary tratran'izany ny vany tratran'izany ny ledsi rehefa tonga am'le maitso mbola maitso ny alefa ahondrana makaty apita ary tsika ty apita ane mahita an'izany ledsi malagasy avy Madagasikara ampitainao ny ledsi avy etsy La Réunion na avy eny amin'ny nosy Maurice na avy any Israel na avy any Brésil
dia tonga amin'le fitiavana any ianao ny fidiananao azy. Ngamba tsy dia resahako betsaka iny fa somary makarary fo moa mijery zay fa dia tsika tiapita tsy afaka andaina an'izay hoe manao ahoana ny letisia-tsika. Ohatr'izay koa ny vany zany mila zay zavatra izay. Ary mila tazomina lay vaniantsika hoe manana ny larina voaloha. Fa rehefa miembotra zany lay fenitra dia efa vita sika. Zay ny amin'iny misy zavatra anankiray koa zay niatra tao antsika tao Madagasikara dia resaka televizion ity. Be da be ny olona manana tele efa nidimbiasina tamin'ny dadabe tamin'ny dada sy neny nividin'ny tena vao nandray vola tamin'ny karama sy ny rehetra nanangona kely teo dia mividy. Fa rehefa tratra an'le fenitra iraisam-pirenena ihany koa le manara-penitra dia nanaraka an'le TNT. Be da be zany mety tele mipetraka fotsiny rehefa tsy nanana le antenne TNT ianao. Zany le fenitra tsy maintsy arahana, tsy sitrapontsika io. Fa zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao, vokatry ny teknôlôjia voatra. Ary tsy maintsy amin'ny lafiny zavatra ray manontolo mihitsy. Ray manontolo momba ny fiainantsika. Dia tsy maintsy izay le izy. Ohatr'izay koa, voatselitsika ny resaka bary ary menimenomantsika mihitsy io resaka terrain io. Fa raha tsy nanana ny terrain Mahamasina io tsika fa mbola nijanona terrain bary moa izy amin'izao fotoana izao. Fa mbola nijanona tamin'le hoe terrain Mahamasina hatramin'izay. Dia mazava ho azy fa tsy afaka mifanina antsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Zay zavatra lafiny zavatra anankitelo zay no saritako ny saintsika ny hoe inona zany antsoina hoe manara-penitra. Ndao hidirantsika raha ny resaka foto-drafitrasa zay petraka ny fitondram-panjakana, resaka n'io resaka manara-penitra io. Ny hôpitaly angamba ny resantsika voaloha satria ao anatin'ny Covid sika amin'izao fotoana izao mbola mitolona amin'io zavatra io. Fantatsika be da be ny fitaovana nampiasaina nampidirina ao Madagasikara hiatrehana ny valinaretina io. Zany hoe raha fa tsy manana an'ilay fitaovana amin'izao fotoana izao ianao voatery hafarana. Satria tsika efa niaina tamin'ilay zavatsika nisy hatramin'izay tao, tsy nivoatra, tsy nampino, izay maty dia any dia any. Ny fitaovana resahako io dia ngamba ny rarakopana ny faty tao Madagasikara vokatry ny Covid. Fa jereo fanafarana tsy maintsy nanafatra zavatra be da be tsika. Ohatr'izany ireny générateur d'oxygène ireny. Be da be. Na io resaka scanner io ary. Efa nanao moa tompoko Ratsiraka, président Ratsiraka, scanner amin'izao fotoana izao manao ny fitondram-panjakana. Ny aretina koa mivoatra. Na ny aretina raha dia mivoatra hitantsika amin'ity resaka Covid ity. Androany izy izao dia raha pitsy izy variant izao dia raha afaka pitsy izy variant izao tsy araka intsony. Dikan'izany mila zavatra manaraka ny toetrandro isika. Zay ny amin'iny. Raha iresaka mbola iresaka koa tsika ohatra ny hoe ny fianarana. Dia hoe tsy le lakry antsony ery mame vovoka amin'ny mpampianatra no raisina. Hoe dia mba mahafasolaitra le mpampianatra dia mandritsy ny taona ray zany tao am-pianarana ray dia miatra amin'le vovoka lakry dia mety tsy mahasalama sy ny rehetrarehetra. Ary tsy izay intsony koa no fampianarana misy amin'izao fotoana izao. Ho tsika zany ny vavolombelona tsika mipetraka aty ampita. Tsika aty ampita ny mila manoro sy mitondra an'izay ao amin'ny firenentsika. Satria vavolombelona ny ainatsika. Ny zanantsika mianatra any amin'ireny tsy afaka andengaintsika hoe tsy ilaina ny manara-penitra. Tsy ilaina ny foto-drafitrasa manara-penitra. Tsika ny tara soa ihany fa misy an'izao filoham-pirenena izao matsinjo lavitra. Ary tsy izay tsy miteny an'izany na ny mpanohatra ary hoe manana vision io président io. Fa saika moa amin'ny lafiny politika tsy sometsiny satria tsy maintsy izay no teny amin'ny mpanohatra. Hoe tsy ilaina io, maninona reo ny ihany namboarina, hatsaraina, mandany vola sy ny etsetserehetra. Izao zavatra tiako tenenina kely amin'io resaka hôpitaly manara-penitra io. Efa io ary nataon'ny fitondrana, efa nanao an'io izy, nanao ny ezaka rehetrarehetra. Fa zavatra tsy afaka foronina koa. Hitantsika fa nampiasa hatramin'ny sekoly eny antsika, lycée. Asa navadika hôpitaly. Ka raha ohatra moa zany mbola niaina an'ireo be filatanana, ASR, ny ery amin'ny gyrard aérobika, raha mbola niaina tamin'ireny, ny any amin'ny faritra moa zany efa mampalahelo. Ary mbola mezina tsy ny fitondram-panjakana nefa miezaka mametsaka an'izany izy isam-paritra ary izy. Mampalahelo. Fa raha tsisy zany, ireny hôpitaly manara-penitra ireny ary mbola tsy ampy fitaovana, mbola tsy ampy. Jereo fa nampiasa lycée tsika. Hafahafa be nge zany hoe lycée no lasa mivadika hôpitaly noho ny tsy fahampiana. Ny foto-drafitrasa tsy ampy. Ny ao anatiny tsy ampy.
angamba tsy tokony resaka ntsony tsika hoe tsy ilaina rendry zareo raha rakopa na faty io zao tonga indray ty resaka varianty vaovao ty mila tsy te eno ny tena hoe lasa ohatr' zao loatra zao de atsika mahita izy ozy izy mifitenena iantsonan'Andriamanitra hanampy amin'ny Madagasikara hiarovany amin'io ny vahoaka malagasy fa ratsy zany voailika ny CVO ny vaksiny etsi-andaniny zay teanao sy ny rehetrarehetra fa rehefa mitohitoy io aretin'io a tsy afaka ny resaka an'izany ntsony tsy maintsy atao zay divana azy amin'ny fomba rehetrarehetra zany zavatra zany a Andriamatoa namana Hilarion ilaina ny resaka manara-penitra zay nga mahafaly-maritako tsotsotra ny resaka hoe manara-penitra fa tonga de azotsika angamba hoe ay hoe tsy maintsy ilaina io e eritrereto fotsiny fa ny hôpitaly rehetrarehetra na ny fianarana na ny orinasa na ny bus ety andafa misy daholy ny fomba iakaran'ireny semban'ireny hiditra anaty bus hiakatra any aminaty trano fianarana hiakatra any amin'ny hôpitaly mandeha tohatra misy daholy na any amin'ny tranonao aza hipetrahanao de misy zany zany le manara-penitra zay le manara-penitra tsika miaina am'zany miaina an'izany tsika eto na tiatsika na tsy tiatsika miaina an'izany tsika hatramin'ny kaonterana jiro sy rano efa zay nanaovany zareo azy fa tsy le hoe etsika zao de mbola misy hoe le maka mba nen'olo efa tsy zay zany hoe mbola taraiky tsika zany zany hoe ny fantaniana miaratsy manapaka fitenena fa ianao ny teny hoe fotodrafitrasa manara-penitra eny anatin'ny fiarahamonina any eny amin'ny serasera Tambazotra sy ny namany de misy fanontaniana mipetraka hoe tena ilaina marina ve le fotodrafitrasa atao hoe manara-penitra io maninona ny tsy lay efa teo iataloha ihany no avoazina tsaraina ohatrany hoe ny kianja ny hôpitaly ny sekoly mba omeo hoe ny fomba fizerinao an'izay zavatra zay namana anazy ia marina tena marina zany ny voizina satria apetraka any za zany tsy te hiresaka an'ity resaka hoe fanoheran'ity fa te hiresaka amin'ny vahoaka tsotra fotsiny hoe inona moa ty resantsika ity de inona zava-misy ao anatin'ny firenena fa izy zao tsy maninona fa mety tonga eo ihany le resaka politika ohatra aveo namana Hilarion am'izao fotoana zao talohany hoe mandeha tongotra hono ny olona de mandeha afaka mandeha lavitra be mifamangy de mivoatra tsy kelikely ny fiainana de mampiasa taxi be mampiasa taxi etretretra am'izao fotoana zao ke betsaka ny olona tsy matoditra ny hoe lalina 1 kilometatra de anina tongotra a Madagasikara ary satria eton'le fivoarana de mitady taxi be de dreo feno ny tanàna tsy afaka hitarina tsony anitatra ianao ery anao Tanamasoandro sakana ny sasany tsy fantatra ahoana ny eritrerina fa de iny moa zany de samy mahita an'izy de ampidirinao anatin'le izy ny fomban-drazana sy ny rehetrarehetra tsy ady hevitra am'izay satria amin'ny lafiny ilany misy marina ihany zany zavatra zany satria mila jerena nefa koa mila tena mijery no avy ny taranaka tsika misy zavatra efa laozan'ny toetrandro mila jerena ho an'ny taranaka fa tsy fototra foana amin'le hoe tany ray arana 10 ara fa ny dadabe sy dadabe dadany dadabe de ty miasany sy ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra zay ny fanjakana mila mijery lavitra ho an'ny vahoaka tombotsoam-bahoaka ka raha miresaka ianao hoe verenako ny teninao hoe maninona tsy reny ihany na tsaraina eto mandamy vola sy ny rehetrarehetra de verina ihany ray ako am'izao fotoana zao tsika mahita tsara mihitsy eto Frantsa zany fantatry na mpanohatra ianao na tsy mpanohatra na ty fanjakana na tsy ty na tsy miraharaha politika a Madagasikara de mahafantatra farodanina daholo ny trano vao vita anatin'ny 30 taona na 40 taona anorenana vaovao manorina trano ihany vaovao ipetrahan'olona na orinasa vaovao satria inona ny antony ohatrany hoe azo an-tsaina zany araka ny fanazavan'ny teknisiana rehefa tena mba nanontany ireny tena hoe fa maninona kaika tsy hatsaraina fotsiny le zavatra teo na ohatra zao ohatra zay fomba fijerintsika malagasy zay de zavatra misy hoe am'izao fotoana zao ianao anao course ozy izy de zay vao ny ampelantananao hoe tengenanao moterana BMW mety mipoaka ny karoserianao izy ary be da be ny zavatra fitaovana tsy vokarin'ny orinasa tsony am'izao fotoana zao raha isy ohatra fotsiny nge eo amin'ny komy eo na eny Sotry na eny Andravoahangy misy ampivarotra le savily reny le vita gasy reny efa tsy zany tsony amin'ny trano am'izao fotoana zao efa tsy zany hitatsika ty nge zany ka raha ohatra zany ianao mbola zatra an'ireny ka anorina trano
Manam-pahaizana mianatra amin'izao fotoana izao ny zanantsika mianatra, mivoaka avy any amin'ireny ekôla ambony ireny. Ny zavatra hitan'ny fianarana amin'ireny zavatra efa hafa, de mbola andeha izany hijery an'le savily indray. Anao trano fa za arsitekta de le savily aiza le savily ery de aiza ny angadin'omby de ao anatina fahasahiranana tsika ilaina reny zavatra reny. Fa kosa ilaina ny fandrosoana satria tsy afaka mijanona amin'ireny tsika fa maty tsika raha vao mijanona amin'ireny. Tsisy fanerasera amintsika intsony. Na hôtely ary ane takiana amin'izao fotoana izao nefa fenitra. Efa tsy manakana mpizahatany ny tonga any amintsika ny tsy fanananao an'izay fenitra izay. Ka zay le izy zany zany tsy mety intsony satria ilay zavatra fitaovana napetraka ao amin'ilay trano vaovao ireny na hopitaly vaovao izay aoriny ireny tsy mety amin'ilay trano le hoe amboarina hoe hatsaraina fotsiny. Tsy mety intsony zany. Jereo fotsiny fahavoazantsika amin'ny jirama io. Mila mametraka zavatra vaovao tsika, de isaky mipetraka le zavatra vaovao de tsy maharaka le taloha. Mipetraka ny zavatra vaovao de tsy maharaka ny taloha. De nefa dio zany tsika tratra an'izao zavatra zao hoe mila avoazina tanteraka ny dio ny rehetrarehetra. Aloka ataoko fanazavana tsotsotra an'izany ho azy malagasy le izy hoe aza variana lozan'ny olona ahodikodin'ny olona ny saitsika amina zavatra tsy mitombony intsony. Fa zavatra tena iainanao amin'ny fiainanao isan'andro jerena amin'izay. Mianatra ny zanako ampianarinao, efa zavatra hafa ny ianarana fa tsy le zavatra tany amin'ny fotoana 20 taona 30 taona lasa taloha. Ary ny teknôlôjia miova. Raha izy fotsiny ny telefaonina ampiasaintsika io. Voatratra mizazoro ny telefaonina anao de mila mividy ianao kelikely fa mieritreretra zay. Eritreretra tsara zay. Fa zay sistema ataon'ny tompon'ny telefaonina nanamboatra an'io. Manao mizazoro anao matetitetika izy de tsy maharaka intsony ny telefaoninao. Zay le fenitra. Aleo atao ke fenitra. De maty tsy maintsy mividy ianao. Tratra an'izany tsika malagasy fa tsy afa-miala amin'izany. Tsy afa-miala amin'izany. Angamba ohatr'izay nitondrako azy fotsiny ny namana Hilarion mba hazava amin'ny olona tsara, ataoko fohy, de ataoko ohatra. De averiko any terrain Baria, menimenina tsika. Fa io fotodrafitrasa manara-penitra ahafahana milalao. Zay koa ny sekoly. Ahoana moa ny aty amintsika nge classe de 6e amin'izao fotoana izao mampiasa tablety, mampiasa ordinateur, zaraina mihitsy maimay pony. De aiza zany ny mpianatra malagasy raha vao tsy amboarinao zany zavatra ohatr'izany fa tsika manaseho saly hatrea mipetraka amin'ny tany, mamparary fo. Hoe zanaka malagasy amin'ny taonjato, 124 zao tsika izao, de mipetraka amin'ny tany zanaka malagasy. De rehefa miezaka le fitondram-panjakana de tsy fotoanan'izao aloha fa mbola krizy tsika. Krizy na Covid, io aloha de io zany teneniko ahitsiko any amin'ny fanjakana le zavatra. Aza menatra amin'ny teny ary aza matahotra amin'ny teny hoe fototra ray lehibe iainan'izao tontolo izao i Covid io mahapotika ny toe-karena ary mahapotika teo-tsaina koa raha hitantsika amin'ny fanaovana politika Madagasikara manapotika. De aza menatra amin'ny teny an'izany fa zay ny fototra. Zay ny fototra le izy. Ka raha manorona tsika androany tsy andry ny Rakoto sy Rabezitsanao rapitso. Io aloha ny filoham-pirenena manana vision de mametraka. Ary arao ry tanora ho anareo ny zavatra ireny. Ho anareo tsy hoeto mody ireny. Tsy hoeto nga Andry Rajoelina mody ireny fa ho anareo ireny, ho an'ny zanakareo, ho an'ny taranakitsika. Zay sotranao namana nary ataoko fa mazava tsara izay fanazavana vetinao teto izay eto am-pamarana angambany de asa raha mba misy teny kely anapianao amin'izay efa voalazanao ho an'ny mpijery sy mpanaraka ny fandarana tafamiaraka izy mijerentsika amin'izao fotoana izao. Misy tena misy sotranao name fitenenana amaranako azy fa tiako zany fiteny matetika atao ao tamin'ny fotoana Bariary na mbola tsy Bariary talohalohan'ny narovana Bariary teo ireny ty momba ny resaka terrain manara-penitra de seson'ny olona sy adradron'ny olona ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana. De rehefa mijery an'izy ny tena de sady memo marikivy. Efa ahoana raha mba ohatrain'ny reto le olona manoratsoratra sy miresaresaka an'ireny zavatra ireny. Nefa ianao eritreritraka firenena, hitondra firenena rapitso raha afaka pitso. Tadidio fa ny malagasy ny tanora mibetsaka amin'izao fotoana izao. Zao zavatra resahako amin'ireny terrain manara-penitra ireny tsy maka lavitra sika. Fantatritsika ao Madagasikara indrindra no Antananarivo zany antsoina hoe terrain ny Adjesiah zany tany katsaka. Io tany katsaka io no namola volan'ireny hitanareo mpanao baolina lahy iny Yanisé Faneva tsy fantatro sy ny etsetra.
fa jereo mitety club ety Eropa tonga hatrany Azia sy ny rehetrarehetra any amin'ny tany arabo any mikarama be. Fantatsika nefa ny 1 euro ane 22 500 zao fotoana zao 580. Reny nefa tsy mikarama ohatry ny olon-tsotra eny amin'ny birao raha aty ampitan-dranomasina fantatsika zany. Avo 10 hoe, avo 20 hoe, avo 100 hoe, avo 1000 hoe. Amatapitrisany mihitsy reo vao mivadika kely tsika amin'ireo ohatra hoe ry Kylian Mbappé sy ry Messi reny de ohatr'izany le izy. Zavatra tiako atsipy namana Hilarion de zao. Araroata ry tanora malagasy reny kianja manara-penitra reny. Raha tianao satria ny olona rehetra tsy voatery lasa ingénieur, na lasa dokotera, na lasa tsy fantatro hoe pilote sy ny rehetrarehetra. Fa raha iny misy any aminao iny terrain manara-penitra iny nataon'ny filoham-pirenena ho anao, apprécie ny ray aman-dreny ny zanaka anao fanatanjahantena. Sao de mba havanana amin'izany izy. Tadidio tsara fa tany amin'ny faritra sahirana eny ny avian'ireny antsoina hoe ry Kylian Mbappé sy ry Neymar reny fa velasa. Faritra sahirana misy an'izany. Fa zao tonga mpanefoefo. Ka miteny ny sasany hoe makany amin'ny lanin'ny malagasy ve izy? Sakananao zany le olona tokony ho azo sitraka amin'ireny. Sakananao. Raha tianao ny malagasy mpiray tanindrazonanao zay mety hisitraka an'ireny de sakananao. Adrodronao ny fitondram-panjakana tsy ilainy ireny. Mety hiteny ianao ka zao tsika sahirana tratran'ny Covid. Tsy hita ihany zany. Asianao le fanjakana mikarakara sy Covid. Asianao izy mametraka foto-drafitr'asa. Asianao izy mikarakara an'izao manome vatsiny sy ny rehetrarehetra. Zao ny teneniko antsika tanora, nareo ray aman-dreny mbola tonga saina. Ary matoa moa miresaka eto de mahatoky izany fa mbola betsaka ny tonga saina. Aza variana amin'izany tsika. Fa misy te-haka toerana, tsy hanao nininina akory rehefa avy eo. Efa hita daholo ny fitondram-panjakana mifandimby. Tsy hanao nininina akory ny rehefa avy eo. De zay. Jereo matoa mahavita manome fanampiana reny ry Anise, ry bolida, ry faneva Ilmaz sy ny sisa. Gasy reny malagasy. De lasa afaka mizara zany izy. Za tsy fantatra hoe sahirana ve reny olona reny taloha sy ny rehetrarehetra sady tsy te hiditra amin'izany aho. Afaka mizara izy zao, hita masontsika zany. Raha tianao raha io fanatanjahantena io, miatafitan'ny zanakao. Tia moa hoe tafa miaradia de tafa zany de miaradia tsika rehetra samy miara-tafa de miaradia. Zay ny eto, zay ny fototrevitra eto. De alefaso ny zanakao mba ho tafa. Fanampy anao izy hanampy ny tanin'ny aviany. Tia farany amin'io resaka baolina kitra io. Isaky misy transfert na mpanao baolina anankiray. Hoe misy mividy ohatra zao hoe vidiny PSG Messi hitantsika. Ny 20,000 raha tsy diso ny vola nividanana azy ane ka miverina any amin'ny club ny nanaovany. Tany amin'ny formation. Ohatra zany tao ny Adjesaia no niainga reny lalainy reny. Reo vao misy mividy reny de 20,000 ny vola nividanana reny makany amin'ny Adjesaia. Sady mamelona an'le club mamelona an'le firenena. Ankoatran'izay fanampiana amin'ny fianakaviana sy ny rehetrarehetra ho an'ny tanindrazana. Ngamba aloha ataoko ohatran'izay tsy hitariko tsony izy namany Hilarion. Fa aloha eo amin'izay azakan'ny malagasy azy ny saitsika anazy ny entiko ny resahana azy. Matoky aho fa afaka mieritreritra tsara amin'izany ny vahoaka malagasy. Tsy voasembasemba ny fanodikodona-tsaina na fandemea-tsaina. Misaotra anao namana Hilarion. Za no misaotra anao tondra izay fanazavana eritreretana tsara zay mikasika ny manara-penitra sy ny resaka kianja manara-penitra sy ny hafa maro koa. Eto am-pamarana dia misaotra antsika tonga marobe nanaraka an'ity fandarana ity androany fandarana voalohany aho de nisy loha hevitra ny vakavakan'ny namana nary teo de hoe manara-penitra. Tsika moa zany zao akapoky ny fety krismasy vaovao eto moa zao de manararoatra mampandrindra ny vovonana miaraka tena koa miarabantsika mirary krismasy sambatra ho an'ny isam-batan'olona de mirary ihany koa mikaty ny taona vaovao daholo sika mianakavy de manaova fety sambatra ao anatin'ny hafaliana sy ny fahasalamana ary indrindrindrindra eo ambany ny fitahian'Andriamanitra koa dia manao veloma mandrapitafandray ho antsika rehetra.
mba meo kely segodra vitsy koa mesy namana Ilarion azafady e. Afaka na de Mararao tokoa zany a, manamafy an'izay fiarabana Noely Sahady zay ataon'ny mpandrindra voalohan'ny vovonina miaradia. Androany izy mpanolotra moa zany sady namako teto izy zany no nandray anahy teto. Isaorako misaotra anao namana Ilarion nandray anahy naminao an'izay nahafahako namelabelatra an'izay resaka manara-penitra zay. Fohy sy tsotra angamba zay zavatra zay. Dia mirarantsika rehetra anao Noely sambatra ho samy salama dia ho lavitry ny rofy ho lavitry zao Covid zao ary dia hita soa ny firenentsika. Ho samy tratry ny faran'ny taona ihany koa raha ohatra mbola tsy tafahoana mandra-pahatonga amin'ny faran'ny taona. Dia amin'ny fandarina manaraka indray. misaotra antsika ary misaotra antsika mandrapitafandray.